Nazo njara ndray kosa ireo mpilalao tsara vitana tamin'ilay lalao Kiz 907 spécial Noël nikarakarainy Orange Madagascar androany no fotoana nizarana ny loka ny motoscooter io ny loka goavana indrindra. Nitolorany Orange Madagascar ny lokany ireo tsara vitana misy arivo tamin'ilay lalao Quiz 907 spécial Noël. Marie Joséphine Ravonjatovo sy Anthony Cresson no roa tsara vitana indrindra ka nazo ny loka goavana dia chez motoscooter zany. Ny solo tenan'izy ireo no tonga naka izany loka izany nandritra ny lanonam-panolorana izay nitotsaina tetsy amin'ny foibeany Orange Madagascar Etsendraro. Tena faly be mihitsy faly. Za manko mandeha l'école igny mandeha bus fo. Fa manomboka zao zany mety tsy andeha bus tsony fa mandeha. Enao ty embouteillage ty miala amin'ny embouteillage. Nizara roa ity lalao Quiz 907 spécial Noël ity dia tamin'ny 3 hatramin'ny 14 Desambra 2024 sy tamin'ny 15 hatramin'ny 17 Desambra 2024 izany hoe tao anaty vanim-potoana lanonana tanteraka. Nazo loka maro samihafa toy ny cuisinière gaz, frigidaire, smartphone, fan ary goodies izay ireo tsara vitana hafa arakaraky ny noty azony. Ny Quiz 907 dia lalao tamin'ny alalan'ny SMS anadinana ny fahalalana ankapobeny an'ireo mpanjifa Orange Madagascar. Mifarantreto ny fampalalambavao tompoko lasy tompoko vavy rapito zany no amoaka ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ny avy eo anivon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES isorana fenona tompoko lasy tompoko vavy sy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma TV tao anatin'izay fotoana ny fampalalambavao zay manome fotoana ho anao indray ora amin'ny rapito filomata.